Tranga ampiarahamonina izay mampalahelo satria resaka fisolokina ara-pitiavana indray no nahazo an'ity ranamana ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity, ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika resaka fisolokina ara-pitiavana no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Tena jamba ny maso ary izay tia moadala araky ny fiteny izay mahazatra atsika izay rehefa tafaroboka ao anatin'izay resa-pitiavana izay. Ary io resa-pitiavana io dia samy nandalo an'io daholo isika rehetra nanomboka hatrany amin'ny adolan-tsento ka mandraky teny androany. Ary rehefa tafiditra lalim-paka ao anatin'io fitiavana io dia tena sarotra ny hialana ao anatin'izay satria mahtoko tanteraka ianao ary tsy mahita olon-kafa ianao afa-tsy ny olona iray izay tiavinao iny no tena mahamatimatimaty ianao isan'andro vaky izao ary nizaniza no mananatra, nizaniza no manome torohevitra dia tsy misy mandahitra aminao izany rehetra izany no ianao izay efa jamba azon'izay resa-pitiavana izay ka izay rehetra miezaka miteny anao na ihany koa mananatra anao amin'iny olona tianao iny dia lazainao avokoa fa fankahalana sy fialonana an'izay fankatiavanareo roa izay satria rehefa misy zavatra tsara na ihany koa ny zavatra ho tafa dia iny fa tonga daholo ny mpialina rehetra isan-karazany ka izay no andraisanao anireny olona rehetra izay miditra amin'ny fankatiavanareo sy ny mba mananatra anao amin'izay tokony sy ny tsy tokony ho ataonao ao anatin'izay resa-pitiavana izay. Na lehilahy io na vehivavy dia rehefa tafiditra lalina ao anatin'izay resaka fitiavana izay dia matetika midona mirindrina foana ny hafarany raha toa ka sendra ny olona izay tsy valahara no hiarahanao. Ary io resaka fitiavana io dia sarotra ny ahitaonao ny toetran'olona anankiray ao anatin'izay fankatiavanareo izay satria tsy maintsy misy foana ny fiatsaram-belatsy madinidinika ao anatin'izay rehetra izay. Eo indrindra isika zao eo amin'ny resaka fiatsaram-belatsy tao anatin'izay resa-pitiavana izay. Araky ny fitarainany ity ranamana iray izay 20 taona ity dia toy izao manaraka izao ny zavatra izay nanjo azy. Lehilahy 20 taona miasa any Maurice efa ho 10 taona izay ary toy izao no tantarany somary lavalava kely izy ity. 20 taona aho mananjanaka iray ny taona 2024 aho no nisafidy handao ny Madagasikara satria lafo ny fiainana moa ny tena tsy dia manana experience maro hany ka lasa sahirana amin'ny fivelomana. Nitady lalana aho handeha Maurice ka ny taona 2024 aho no tonga teto Maurice. Manana zanak'iray aho ary fony izy ray taona niala tany Madagasikara nandao ireo ankonako aho satria sahirana. Rehefa tonga teto Maurice nandeha ny andro, nandeha ny volana, nandeha ny taona, natao daholo izao karama rehetra izao. Eny fa hatramin'ny mamafa maloton'olona ary efa natao daholy. Manadio dalina eny amin'ny Port-Louis sy ny maro hafa satria somary kely karama tamin'izany. Nalefa ny vola fa manana projet izahay sy ny vadiko izay tsy ny kely aina mihitsy isam-bolana fa rehefa feno 2 taona dia nividy tany. Somary vola nisinisy ihany ny vidin'ilay tany ka nisoratra amin'ny vadiko avokoa izay tany rehetra novidina izay. Izaho sy vadiko anefa mbola tsy vita soratra na vodiondry. Tena natoky an'io vadiko io aho satria hendry izy indrisy anefa fa ny ela hono maha iray ny roa. Nanao sipa ilay ramatoa. Afaka 3 volana no vidinay an'ilay tany. Zay vao hitako ny zavatra nataony. Saika tsy nino aho fa soa fa ananako profo mazava tsara. Ny olana nefa ny fianakaviako tsy misy mipetraka ao tanà fa any ambanivohitra daholy.
natao daholo izay moyen rehetra hahazona an'ilay tany fa indrisy tsy nomeny. Fanampin'izay rehefa mba manao appel amin'ny zanako aho, zara raha misy 2 minitra ao anatiny iray herinandro indray na indroa vao mahazo an'izay zanako izay aho amin'ny appel. Ampifilainy be aho amin'izay fiantsoko any zanako izay. Mety hanome tsiny ahy ianao fa hoe tsy misaina aho na tsy haiko satria tena natoky azy aho fa nalefako daholo ny vola fa hoe misy projet izahay. De para zero ny tenako amin'izao, mafy ny mahazo ahy fa mino aho fa mbola misy ny anjarako any ho any. Ho anareo izay aty amin'ny tany lavitra aty, torohevitra ny ahy fa safidio ilay olona azo itokisana. Aza diso matoky olona loatra izany ary mirary soa hatrany. Tena mafy tokoa no nahazo hanitira namana ity raha arakin'izay voalaza izay satria olona izay natokisanao vehivavy izay nirahanao tanatin'ny fotoana lava nefa dia tsy fantatrao ny toetrany sy ny zavatra izay nikonokonony efa hatramin'ny ela. Iza moa ny mahalala fa sodia raha tsy zanakao akory io zaza izay noheverinao fa zanakao io izany hoe mety efa nisipa ihany izy sy lay sipany io fony anareo mbola samy niray trano tany Madagasikara tany fa zarany azy anao nandeha amin'izay mba malalaka tsara izy sy ilay sipany manao izay rehetra tian'izy ireo atao izay. Izany ka tena fitaka izay nahazo ny tiranamana ity azo lazaina fa tratrany daka mandrivorivo mihitsy ity ranamana ity ao anatin'izay resaka fisolokiana ara-pitiavana izay satria nendrasin'ilay vehivavy voavidy tsara ilay tany izay vao napotrany amin'izay ilay bandy izay niarahany taty aoriana. Ka dia mankahery an'ity ranamana izay tratrany fisolokiana ara-pitiavana ity hatrany. Fa ho anareo izay mbola tsy voakosa dia aleo melimelo ihany ry zareo fa ny raty tsy kely lalana ary resaka fisolokiana io dia miseho amin'ny endriny maro amin'izao ankehitriny izao. Ekena fa mafy ilay fitiavana ary izay tia hono adala ary ny fitiavana dia sarotra ny mibaiko an'io fa kosa mba mahaiza ihany ny mandanjalanja ary fantaro ihany ny fary amin'ny tsiparifary mahaiza manavaka ny kary sy ny saka. Matetika isika no miteny foana amin'ilay hoe vehivavy foana no lasibatra fa tamin'ity indray midoraka ity kosa dia mba ny lehilahy indray zany no lasibatra. Ny vehivavy manko rehefa lasibatra izay dia miteny foana ary izy ireo ary miantso tody amin'ilay hoe mba manana nabavy nateraka vehivavy. Nefa kosa amin'izao nahazo andranamana ity zany dia tokony mba afaka iantso tody ihany koa ny lehilahy amin'ilay hoe mba nateraka lehilahy mba manana anadahy. Izay sy no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.